vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety sy mba Nanisik ampunyang palay aminiran amin'ny fofeny fifaliana ndray mono no iarabako atsika menakavy tafahodina eto amin'ny ty fotoanany mahafinaritra ity ezaka hatrany aho ampianatra anareo ny vokatry ny fijangajangana eo amin'ny fiainan'ny olona inona ny zavatra entin'ny fijangajangana ary inona no fampitehana sy ny faharavana entin'ny fijangajangana eo amin'ny fiainan'ny olona ny Korintianina voalohany toko fahenina dia mivaky toy izao no teny amin'ny anaran'i Jesosy Korintianina voalohany toko fahenina andiny fahatelo amby folo ny hanina dia ho an'ny kibo ary ny kibo ho an'ny hanina nefa samy ho levonin'Andriamanitra izy roa fa ny tena kosa dia tsy ho an'ny fijangajangana fa ho an'ny tompo ary ny tompo ho an'ny tena eto amin'ny Korintianina voalohany any toko fahenina ary andiny fahenina amby folo manao hoe motsy fantarareo va fa izay miray amin'ny vehivavy janga dia tena iray aminy fa hoy Andriamanitra ho nofo ihany izy roa fa izay miray amin'ny tompo kosa dia fanahy iray aminy mandosira ny fijangajangana izay fahotana rehetra ataon'ny olona dia eny ivelan'ny tenany ihany fa ny mpijangajanga kosa dia manota miatra amin'ny tenany izay tenin'Andriamanitra izay no akatsika fampianarana akatsika taridalana indray iresako lalindalina mahakasika an'izany atao hoe vokadratsy ny fijangajangana ny fijangajangana ry havana dia tsy vitany hoe fafinaretana fotsiny fafinaretana rano fotsiny izy mahafinaritra zay mahafafinaretana zay dia zatra mahafinaritra fa ny vokatra entiny izy io zany eo amin'ny fiainana iray manontolo mihitsy dia mitondra ozina mahatsiravina ho amin'ny fiainan'olona maro izy io ary amin'ny fiaina tokantran'olona maro ary hatrany amin'ny taranaka dia mibaby izay vokatry ny ozon'ny fijangajangana zany natonga n'Andriamanitra tena entitra dia entitra ihany fa ny vehivavy ray dia ho ana lehilahy ray zay mihitsy ny nambaran'ny Paoly apôstôly fa ny vehivavy ray ozy izy dia natao ana lehilahy iray ary ny lehilahy iray dia natao ana vehivavy ankiray fa tsy natao sanatria hoe isy lehilahy ray dia anambady maro na ny vehivavy ray dia anambady maro tsy zany ny voalazan'ny baiboly fa ray ihany lehilahy ray dia ary mbaran'ny baiboly manao hoe ho nofo ray ihany izy roro ho nofo ray ihany izy roro rehefa nanontaniana ny apôstôly mahakasika ny hoe inona no zavatra tsy maintsy ho fadiana dia ny zavatra ny tenenin'ny Paoly apôstôly dia ny apôstôly dia ny hoe ny zavatra tsy maintsy fadianareo dia ny fijangajangana izay no zavatra tsy maintsy fadianareo tena fahotana mahafaty mavery ary mitondra ozina mahatsiravina ny fijangajangana voalohany amin'ireny
azavaiko tsara aminareo ny ozona mipita ty amin'ny taranaka raha vo ny lehilahy anankiray zay no tratrana hoe fanahny fijangajangana io na fampirafesana na fisara-panambadiana na nanambady maro de misy fiatraikany aty amin'ny zanaka vavy sy aty amin'ny zanaka lazana mipito ifanahny fijangajangana io de mahatonga n'ilay taranaka lasa misarasara bady de lasa misy solosolo vady de lasa tafiditry ny fijangajangana sy ny fampirafesana de ny mahatonga n'ireny tokantranony olona kehitriny reny jereo nge fa raha sendrana zavatra ohatra zany ianao riavany rara ny hoe na hoe tsy ndraindray anga vo misy an'izany hoe io tokantranole ray aman-dreny be io tena tokantrano nadio tokantrano tena izy tena hoe mifanaja izy mivady ka hoe nampirafy ny zanany tateorina na ny sarabady ny zanany tateorina mety hoe rara zany zavatra atiny amin'ny hoe 10% na 5% no mety isy an'izany fa ny zavatra tena mitranga de raha vo niditra atao anatina fampirafesana fanambadiana maro nanambady maro niteraka tetsy leranga de nisaraka tetsy indray de nanambady tetsy de tsy maintsy mipitany amin'ny taranaka tompoko izany fanahy zany de mahatonga ny taranaka na ny lana ny vavy tsy maharina tokantrano ary raha sendran'izany ianao am'izao fotoana zao hoe korotana tokantrano lava misy arabady lava de jerevo aloha ny histoiran'ny ray aman-dreninao fa raha io ray aman-dreny io ny hoe nefa niteraka taman'olona tany ambadika tany izy vao nanambady amin'ny mama de efa niaraka efa nanana zanaka hafa ny ivelany ny dadanay de i mama koa ohatra de jerevo fa ny fiainanao tsy afabela ao anatin'izay ozona zay tsy afabela ao anatin'izany ozona izany zany tena hita hoe na de miezaka ary ianao tena hoe za ary nisy anambavy zay ny tena nyresaka tamiko za paster ozy izy nahita ny fijalian'ny ray aman-dreniko ny sarabady de nahita ny fijalian'ny piraitapo amiko ny sarabady tena sarabady ny zoko raitapo amiko ny ray aman-dreniko ny sarabady de za ozy izy nanao an'izao voady zao sy fanekena zao za tsy anambady raha tsy olona tena akavady ary olona tena tiako ary tsy araka aman'olona raha tsy efa hitako tsara mihitsy nitoetrany hoe tena anambady aty de anao mariazy amiko zay avo miaraka aminy de tena tanterany tokoa le izy tsy niaraka tamina lehilahy maro izy fa tena lehilahy ray ihany niaraka taminy de vita mariazy taminy fa nahavarinana paster ozy izy de zao tsy afabela ankehitriny am'le fisara-panambadiana mikorotan'izay mivady de misaraka am'izao fotoana zao zay zavatra tena tsy nieritseretiko mihitsy tsy tiako izy nahita ny ray aman-dreniko ny saraka satria nijaly zay tsy tiako ny nahita ny piraitapo amiko hoe tena za tsy miditra am'izao tokantrano misaratsaraka zao tsy manao an'izao fa nahavarinana paster de zao tsy afaka tratra ihany aty paster de tamin'izy vo nino ny fisininy atao hoe ozina tena teo ohatra izy vo tena nino hoe ohatrany tena misy ihany le fanahana ozina satria tsy ahoana teo zay mivady de misaraka paster de misaraka efa neviteko hatranefa tena hoe nisoroako mihitsy ahoana nisoroana an'ity tsy ho tonga fa tonga paster tonga zany ny ozina etin'le hoe fijangajangana hoe efa niteraka tetsy de nampirafitra de efa nanambady maromaro de ana de ohatrany hoe mahafinaritra le izy mahafinaritra fa nivokatra etin'le izy matsy ravina ary mitondra fampitena sy faharavana ary mitondra fisara-panambadiana tsany amin'ny taranaka ary manapotika resaka taranaka de vo tafiditra amin'io le ray aman-dreny génération vaovao de manahirana amin'io lasa mipita ty am'le génération manaraka ary zany ihany no hitenenako amintsika hoe tsisy fomba anapahanao an'izany ozina izany na ezaka ary ianao zany ianao endry be de tena soroako mihitsy zany de andefitra be amin'ny tokantrano de tena ataoko mihitsy tsy ampisaraka anay de tsy voasoroko zany io satria le izy resaka fanahy
resaka fanahy de fanahy mipita avy any amina ray aman-dreny de tsisy afabely amin'io mihitsy raha tsy vavaka irery any. Misy ohatra le ray aman-dreny ray a tsy hoe saraka fa le mampirafy de io rahalahy de mbola mipita ihany koa any amin'ny taranaka ile fampirafesana ary eo ane ny grave be amin'izy a indraindray tsika manko zany mieritreritra hoe efa mibebaka de indraindray koa tsika mieritreritra le zay indray mandeha iny kovy zay intelo iny kovy impiry moa zay mba nanao zany zanga de manao ohatran'ny adalan'ny olona rehetra zanga de tena hoe manao be satria tsika manko maka référence amina olona tsy mivavaka tsika amina jentilisa tsika de mampitahatsika ihany na raha mijangajanga be tsy de maninona akory fa attention tompoko indrindrandrindra raha pino anao mena n'ity fandariny ty na mpanompon'Andriamanitra na pasteur fa samy hafa mihitsy ny fiantraikany hoe mpanota olona mpanota tsy mandray an' Jesosy ary tsy malala an' Jesosy ka mijangajanga etsero miaraka amin'ny etsero sy ny sisa sy manao ny adalana sy fampirafesana sy misolosolo vady sy ny zanak'Andriamanitra samy hafa zay tompoko. Ity mpanoto ty rehefa aveo mbola ibebaka ihany ity mpanoto ty aveo rehefa ireo moa efa ampilatanan'ny satana de efa eo ampilatanan'ny satana ny fiainany de efa mibaby ny ozona rehetrarehetra sy ny vokany eo izy mandra-pibebany rehefa mibebaka andray izy ny tompo mahafinaritra mamindra fo foana ny tompo ary mamela heloka Jesosy mamela heloka ny tompo ny am'izay fahotana vitanao rehetrarehetra tany ary Andriamanitra tsy mitanisan'zany hoe inona daholo ny fahotanao sy ny adalanao mamela ny heloko mpanota Andriamanitra fa raha mpivavaka ianao indrindrandrindra pasteur mpendraikitsy amina fiangonana nefa miny mitsofoka ao anatina fijangajangana sy adalana ohatr' zany fa tena mahatsiravina tompoko zany ny mahatonga an'le hoe manandrakandrantsika fahotana indray mandeha ary zay no fakapanamen'ny devoly atao fa zay indray mandeha ikovy tsy maninona io tsy tratsy zany ianao fa arak' zany teniko aminao zany ianao mety tsy ho tratra ny vadinao ary mety tsisy pahita ary tsisy malala fa lay ozina avy amin'Andriamanitra manaraka an'io ny mamany problème ry havana ny mamany problème amin'ny resaka fijangajangana tsy mora io misy olona tateo arena ny ova fo tena efa hoe tsy nanotatsony efa hoe tena ampy zay ny adalana ampy zay ny fijangajangana za tsy hanao tsony de naneniny izy fa za tsy hanao tsony fa le vokatry le fijangajangana tsy amelan'le ankizy vavy niaraka taminao ianao korotaniny foana ianao korotaniny foana ny tokantranonao makany amin'ny orinasanao izy miôdiôdy eo aminao izy akany vola ianao ary tsy amelana ianao raha tsy mamelona ny zanany ahoana kosa moa ka zanaka ny kiambanana zao zanaka ny arananana zao ary rehefa lehibe io zaza io na lehibebe kely de io ndray mianakorotana anao ary tsy amelany io hatramin'ny farany ianao tsy amelany io hatramin'ny farany ianao zany zany ry havana de zany no mahatonga an'ireny le olona hoe nanota indray mandeha fa efa tsy manao tsony ankehitriny fa le vokatry lay fijangajangana mbola mibaby any ao orinao tonga hatrany am'le hoe ty zanabady tsy mahazo mandova de tsy hitanao zay anaovana azy ty zanadrafy ny zanadrafy nefa zanaka ao ihany tsy hita zay amana ny olana omena lova manahirana tsy omena lova manahirana zany tompoko ny zavatra zany ny vokatry ny resaka fijangajangana ary mitondra korotana sy adi-tsaina korotana sy adi-tsaina ary ity anisan'ny tena zava-doza ny fampirafesana sy ny fijangajangana fa nisy fotoana teto nazavaiko teto zany ary fa mbola averiko eto ndray mandeha indray io tompoko de tsy vitany hoe viriosy fotsiny fa fanahy mihitsy ozy izy ny ten'Andriamanitra nivakitsika teo verena kely lay tenin'Andriamanitra efa nivakitsika teo atao amin'ny Korintiana voalohany toko fahaenina Korintiana voalohany toko fahaenina eo amin'ny andininy
valambefolo de zao mivaky ny tena andiny fainambefolo moa tsy fantarareo fa izay miray amin'ny vehivavy janga de tena iray aminy fa hoy Andriamanitra ho nofiray ihany izy roro andiny fahavalambefolo mandosira fijangajangana fa zay fahotana rehetra ataon'ny olona de ny ivelan'ny tenany fa ny mpijangajanga kosa de manota miatra amin'ny tenany eo amin'ny andininy fahaenambefolo izy de tsindriny tsara hoe izay miray amin'ny vehivavy janga dia tena iray aminy tena tsindriny baiboly mihitsy tena iray aminy inona dikany hoe tena iray aminy zay zavatra ao anatin'ny vehivavy io de lasa mifindrany aminao le lehilahy satria tena iray aminy ianao ary le zavatra ao anatin'le lehilahy de mifindra amin'ny vehivavy io ka raha misy sanatry zany efa nazavaiko teto omaly zay misy le atao hoe fanamanambady vehivavy io le fanamanambady fanahy ratsy avy amin'ny devoly miarakaraky reny de satria le lehilahy miaraka aminy de tena iray aminy de na tiany io lehilahy io na tsy tiany io lehilahy io dia tsy maintsy tratrana fanahy izy avy amin'ny vehivavy io de mifindra ho aminy le fanamanambady fa ny tratra farany de le tena tompombady satria io lehilahy io ndray avy eo hiaraka amin'le tena vadiny de mifindra any le fanahy de ino mahatonga na karazana vehivavy hoe vehivavy efa manambady tsy naninina izy tsy nanota izy tsy nijangajanga fa mametraka fanontaniana tsy haiko ane paster lasa manofonofo manao firaisana miaraka amina fanahy zany a misy zavatra mitolona anazy zany amin'ny alina misy ana de andanany anontany io ny vadinao hoe fa raha tena hitsotra amin'ny marina ny vadinao ka mahitsy izy de hitsotra amin'ny marina aminao fa niaraka tamina vehivavy tany ambadika tany izy de avadiny amin'ny vehivavy rafivavy io no nepita tamin'le lehilahy de nepita taminao tompombady de nanomboka eo ny lasa victime lasa tratry ianao potika ianao de inona ny fetraky an'izay le fanamanambady zay raha vao anatinao io fanamanambady io de efa naveriko teto foana ny fampianarana mahatonga anao lasa makahala ny vadinao am'izay io de zany ny mahatonga anao le lasa kizitimbelona de lasa mora tezitra amin'ny vadinao de lasa mila ady amin'ny vadinao tsy ahotsy ahoana de lasa misy fotoana ianao tsy manaiky kasikasih amin'ny vadinao zany voakasihana ianao de ohatrany mangoritsiny zany tanao de satria le fanahy efa tafiditra any anatinao de mora amin'ny vadinao am'izay manana motifa izy hoe zao ny anton'ny sarahany taminao satria ianao tsy manaiky kasihany satria ianao fizitimbelona satria ianao tsy hana aminy ny tena marina nefa tsy sitraponao tsy volonté anao le nanao an'le izy fa saingy zao tratry ianao vokatsy le avyadiny am'le vehivavy asana fanahy reny ary raha sanatry vehivavy io ary ka tsisy fanamanambady fa mamisavy fotsiny vehivavy io makany amina pilalaody izy de mamisavy de le famisaviana alefan'izay mipita ao am'le lehilahy de iny le famisaviana ao aminatin'le lehilahy indray mipita any aminao le tena tompombady zany ry havana ary zany zavatra resako aminareo zany ndraindray ny olona tsy mino an'zany fa zany anefa tompoko ny tena marina de io ny mahatonga natokatrano maro misy avoritaka ary na de tokatrano nampivavaka ary indrindrandrindra tratra ny fijangajangana io ny lehilahy na pasteur na mpanompon'Andriamanitra ianao tratra ny fijangajangana io jere vongeralahy fa na indre mandeha fotsiny ary ianao ny tratra tafiditra tao de misavoritaka ambony ambany ianao misavoritaka ambony ambany ny fiainanao ary tsy hitanareo izy lalakivoany ratsy misy fibebahana lalina ratsy mangataka ny famindram-pon'Andriamanitra lalina fa tena io zany resakaresaka anareo zany ny zavatra mahazo fiainan'olona maro am'izao fotoana izao manampotika fiainan'olona maro am'izao fotoana izao tontolona fanahy ny fijangajangana do aloha naraka fijoroana vavolombelontsika melohany anoizako ny fandara zao a makany satira natsapan'izany ianao na tsy folo ary fa tsy adanana Alleluia. Ye izany anaranao izy toly inona zavatra nahazo anao voninahitro an'Andriamanitra nijoroko vavolombelona mavesatra be tato anatiko tato teto amin'ny foko teto tena mavesatra be de rehefa mivavaka teo de ohatrany misy zavatra manindrona avy ato le izy
dia rehefa nanao délivrance teo dia rehefa nanomboka nandoa dia le ohatrany hoe mitatra manao anzano ny foko dia nandoa teo a dia rehefa nijanona le izy a dia lasa maivana dia afaka le manindrona be. Alleluia! Pazo anao mihitsy fa io aretin'io za zany le toroteny rehetrarehetra teo zany za iny le toroteny rehetrarehetra teo za iny ianao daholo ny voatifitra am'ireny daholo iny dia anao anisan'le tena rahana za iny ianao maivana tsara mihitsy ianao zao fanizao asifitiaka mafy zany. Alleluia! tahiny tompony anabavy iza ny anaranao izy Marie. Pani Marie. Marie ino anazo andrinina Misy mandehandeha agnaty kibo. anao zany isan'le misy zatra nandehandeha teo reny Ya. dia mandehandeha nanakory izy io Mandehandeha dia afa ty dia mandeha tiky. anao tonga takeo mbola nisy narary teo Mbola nisy take za tonga take dia nidelivrena igny amin'izay dia afaka za zao. ianao na afaka tsara ataovy alleluia mafy zany afitilo tsisy raha manakoatsony Sisy marary tsony. nefa ianao misy fotoana izy tena marary Marary dia magnitika be dia misinjika magnano an'izao ty. fa tena ianao sita Afaka tsy sita. mandangy ianao a Tsy mandainga. sitany ianao Sitany. orakoraky alleluia mafy zay ny lazaiko anao hoe eto ihany anao dia atsapazava tena ho androany Amen. iza ny anaranao ray aman-dreny Nga Justin. iza Nga Justin. nda Justin Ya. ino raha nazo anao Na za gify nitadiny anato. nanino Tsy naheno tsy tadiny. naheno tadininao io Aona? tsy naheno Tsy naheno. nandritry Sady firy taona narary, sady narary. narary nandritry firy taona Afa misy talohan'ny Christmas. taloha krismasy Ya. narary foana izy io Narary foa. tianao vavahana teo ka Vavahana te za dia za tao takato mbola naregniregny izy koa anao vavahana. tonga takeo mbola narary izy Mbola narary izy. izy zao karakory Naregny. naivana Naiva. efa sitany Sita. tavy alleluia tsisy raha maneko koa Aha, tsy ianao tsy marary tsony izy io tsy marary. ataovy karan'zao hoe izy io mo ty mo izy io Ha? iza le izy ty sa ty alefa ataovy kara io efa tsy manino Tsy manino. asifitiaka mafy zany maherezy mandrisy ny anabavy zovy anaranao Nirina. zovy Nirina. ino anazo anao teo Ty accident moko za takeo accident tamin'ny moto dia za andeha taty nandragna mbola tokolo accident tony dia tongotra anao dia dia na za nipetraka takeo fa no ny vita ny délivrance dia afaka reniko tsy magnino. fa nanaytaina ty izy mbola narary be io tongotra anao io orina isan'andro izy io. orina isanandro sao izy efa tsy manina koa ataovy sao hoe Tsy magnino. afaka misaotisaoty kely ve anao alefa sikely jerena kely hoe alleluia sifiteka mafy zany ino anazo amin'ny mama Marguerite ny anarako narary ny tazo be zay ndroa andro dia tsy nahavita na inona mihitsy ary androany anefa nikiry anandeha mivavaka ianao tonga teo zany mbola voan'ny tazo mbola voan'ny tazo be mihitsy zao anefa tsy naninona raha voavitany amina fa dia maivana tanteraka dia isorako jesosy fa nanafaka nanahoana fisehoan'le tazo nazo anao mangatsika sa manakory tena nangatsika dia mafana hoditra be a dia izany nahazo manahoana ny andohanao ny lohako mavesatra be anao tonga teo mbola tsatsan'izay mbola tsy dia amin'ny forme mihitsy a tonga dia teo nanakory anao taorina délivrance ty tao ny délivrance dia efa afaka tanteraka ianao maivamaivana tsara maivana zao tsisy mararirary koa tena tsisy mararary ahoe tsapaiko tsapaiko tsisy tsony nafa nafana hoditra be anao tao nafana hoditra be sitrany anao zao sitrana lohanao ka manao ny lohanao tsisy maninona fa le mangatsika le mangatsika zary zao tsempoka alleluia tahiny jesosy maherezy misoratsika ny tompo izay fidorona vavolombelana raha tsika teo iny ry havana malala izay inoko fa voarainao tsara ny zavatra ao anatin'izy io araky ny efa nampitaiko tao moa zany ho atsika eto tamatavy sy ny manodidina dia mitoy amin'ny sabotsy ho avy izao anatin'ny sady fankalazana ny faharoapolo taona izy ty ny trano fivavahana vahoan'iriko jobily faharoapolo taona ary
ao anatin'ity 20 taona itya dia mahafaly any milaza amitsika hoe tena anao vavaka fanafahana goavana isika ary anisan'ny vavaka tena ho ataotsika amin'ny sabotsy ho avy izao dia fanapahana ny ozony fijangajangana fanapahana ny ozony fijangajangana raha ianao zany tafiditra tao anatin'ny hoe tany amin'ny fahatanorana tamin'ny androny tsy fahalalana tena hoe anisan'le tena tompony fijangajangana sy ny ditry na lehilahy ianao na vehivavy dia amin'izao zao ianao raha nambavy ohatra tsy miteraka momba tratran'le mandeha raha foany reny ianao le mandeha raha na misy zavatra marary ana anatin'ny kibonao ny vokatry ny fiarahana tamina lehilahy maro tena eninao dia io zany io zany tsy hoe akory hoe io zany tsy hoe kista io na hoe ndeha anatina dokotera anao dia didina na ny fahasana fanahy io zay no mahatonga n'izy io tena hoe mampijafajafa anao sy tena hoe makarary anao dia io tsisy ninninina azonao atao amin'io akoatrany hoe fanolora tena sy fibebahana sy délivrance fa Andriamanitra mamindra fo tsapanao hoe misy fotoana ianao amin'izao fotoana izao misaviritaka ambony ambany ny fiainam-pianakaviana tena tsy hitanao tsony hoe ahoana ny andaminana ny fiainam-pianakaviana vokatry le fijangajangana ihany misaviritaka ny akonana ety zay taranaka ry zanaka ry miady ny taranaka miady ny zanakao tsy hitanao tsony zay andaminana ny problema ary amin'izao fotoana zao nena zao vao matsiaro hoe tena nanenena korangany ny jangajanga taloha napira fa zao vao hitako ny ngidiny satria hitanao amin'ny zanakao vavy le ngidiny le fampirafesana ataon'ny vinantolahanao hitanao zany hoe mangidy zany ampirafesana vinantolahy zany ny zanakao vavy hitanao zany olana tena hoe korotana tokatranao ty amin'ny taranaka ao dia tena amin'izao anao manenina mihitsy fa resaka fanahy ihany mila délivrena sy tapahana reny karazana ozony reny tsisy fomba ialanao fotsiny manta amin'io raha tsy vavaka sy délivrance ireny zany zavatra mila takatsika zany zavatra mila voaray atsika zany fa nympotoana amin'ny ran'Andriamanitra fo atsika zao ary amelan'Andriamanitra ny eloko tsika te hanafaka anao Jesosy te hanasitrana anao izy zay dia hanampy anao nendrenetsika eto tamatavy eto hivavaka ho an'ny akonantsika hivavaka ho amin'ny fianakaviana hivavaka ho an'ireny vehivavy misy fanahy manambady reny le zavatra mandehandeha anatin'ny kibo misy fanahy momba sy ny sisy hanampy anao any Jesosy no tsika hivavaka hisaotra ny tompo noho izay fandaharana mahafinaritra zay makasitraka indrindra tompo noho ny fandaharana noho ny fampianarana nomenao voaray anay zany teninao zany ary manateny zay fa ho afaka reto olo reto ianao hanampy tosika anay ary hanafaka tanteraka anay misaotra Jesosy amen sabotsy ho avy izao amin'ny 7 ora maraina tsy diso eto Mangarany 2 ambadiky ny Damascosy mitrarivahana vaoniriko Mangarany 2 fa niteneniko teto ombenombeno moa hoe itsika pino rehetra misampana manodidina na Tamatavy dia tia Mangarano avokoa tsika no miona amin'ny sabotsy ho avy izao isy fizarana vary omena ireo zay tena sahirana eto Tamatavy ka ireo fianakaviana tena sahirana ka mila an'izay fanampiana vary zay dia misy vary eo amin'ny 1 kilosy sasany eo mba ho zaraina fa ny condition na ny fipetra dia mena ny vary fa sainga mamonjy fotoam-bavaka aloha ianao manomboka amin'ny 7 ora maraina dia rehefa mirava no zaraina ny vary raha tsy mamonjy fotoam-bavaka ny olona dia tsy possible azo ny vary io satria misy fetrany ihany ny jeton zarainao miankina amin'ny isan'ny olona tonga mialoha dia zay tonga mialoha no mahazo an'izay jeton zay dia vita fotoam-bavaka moa dia zaraina ny vary izay le izy tsotra le antony amin'io tsy hoe manan-karena be ny vahoany oloko dia izara vary tsy zay fa te hamonjy anao zay ary te hitoananao amin'ny Jesosy dia amin'ny alalan'ny vary ny izy tomana ianao mba hamonjen'ny tompo anao aty Mangarano no taterahana zany fotoana io fizarana vary io sabotsy ho avy izao amin'ny 7 ora maraina fa ny aty Ankiriry kosa manomboka amin'ny 7 ihany koa dia ny toriteny moa zany toriteny ray ihany ny tapany voalohany aty Mangarano ny tapany faharoa ny Ankiriry miainga taky ny efa mahazatra andray fahasoavantsika arotahin'ny tompo eto Ankiriry eto amin'ny paradise teo aloha no anatanterantsika izay fotoana lehibe zay veloma tompo vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toriteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao
vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahao ny olo nandefa ny teny tsy mba asitra